fanily nosoratany ravaky ny aina randrena arivony ho velomin'ny saloy vantsoa hanjariliva miaraka amin'ny arliva le mec ary tahina nantenaina tovyrazana mamonjy no nandray feo anjariliva no nanatotosa aza hitambaranareo afa mba mipetrako nareo mianaka eo amin'ny toerako vao manapatapaka ohatr'izany ataoko ahoana ny hitondra zanaka jiolahato akiboko faniry efa niezaka kosa angetsika aribava fa le izy mihitsy zany ny tsinety ary dimby aindry tsara fa voanitrango reny fanolanana nazo andry tamin'ny fahavakisan'ny tranontsika reto efa nandray fipetra tandrifian'izany efa natao ny fomba rehetra izay nanakanana ny atodinaina tsy voavoky saingy tsy niasa moa zany le iziko fatatsika tsara fa tsy voatery andaitra 100 isan-jato ane reny fanafody reny fa de miankina amin'ny toe-batan'le vehivavy ihany rehefa niala ihany koa ny atodinaina vao ninana an'le fanafody indray de fa taraiky be zany ny fiasana de mety zay mbola nampipetraka an'le zaza na zany azy tsy mila an'io esory ihany io fa tsy te handreny fikofokofoko eo atakiboko akory sady tsy te hitrotra an'io raha avy ny fotoana aterahany sainy tsara ihany zay teny alokon'ny vava anaka aiko fa soreny ianao fa na izany aza miteniteny foana efa aina nge iorikala kely na mbola ro volana takibo azy mba asio fieritreretana ihany sy dimby tena mba miangavy manadahako anao no hitalahoko amina ohatr'izao raha tena ty hay ianao de mba taterao ny sitrapoko alao atakiboko io zazy io nandrain'io aza nge tsy hay hoe iza tamin'ireny olona ny saritavana n'olana reny sao ateraka ho cocktail fotsiny izy ty miangavy molesy tsy mety ho azany faniry aza maniraka anao ratsy nefa dokoterany no asako fa tsy hoe mpamon'olona akory risika be ngerika ala zany manala zazy zany sady ndry vao vita amby 10 taona de efa nandrana fahotana mafaty sady aleko lavitra mahita andry manaiky ny fisian'io zazy io toy izay anipandriany amin'ny lalan'ny afo be tsy analan'io zany ndray dimby ary aza mitomany fitiavana anao daholo nge nanaovana an'izao anake sy mba aza mifanambitamby mihitsy aloha fa tsy zany zao ny tadiaviko tsy mifiainanareo marina mantsy ny simba de moramora aminareo le miteny hoe azony sa tsy tianareo no fianarana sony afaka mianatra foana ianao na mitondra ny voakio azy ary faniry fomba ahoana ary dada tsy mametraka olana amin'izany eny amin'ny université tsy voalohany amin'ny vehivavy be voka hianatra eny koa nge ianao ka tsy hitako izay olana amin'izany tsy voalohany saingy tsy ekena saiko ry dada mba ahoana ozy ny mpiara-mianatra amiko raha mahalala fa be voka nefa mbola tsy ampitaona amin'izay tsy mba vokavokatry ny fitiavana fa noho ny terisetra mahazo miteny an'izay tia nitenenina daholo ny olona fa tsy voatery ho raisina po daholo zay lazainy sady natoinona vavany fiarahamonina tsy ampiovana efa misy ane zany fahasoavana foana ny zaza na tamin'ny fomba marikiriko aza ny nazahoana azy sady ianao koa nge anaka tsy ady rery zasy dimbo mbola eto anohananao ny any angatahana fotsiny de ny any ankenao zay hevitra tapaka teo fa tsy hoe tsy netana natateraka ny sitraponao dimby de anao tao foana ny ivelany any ianao renao ve zany zay zany afaka ny andako ngamo afa-tsy zay tianareo foana ny tsy maintsy taterahany mbola velomina marina moa ny tena ka tsy maintsy manaiky ny didiny mpamelonako ho fitsinjovana amin'ny fahasalamanao ny aton'izao ry faniry fa tsy fandidiny zany eo fa rehefa vita ny soratry dimy sy ny avy de hifindra eny amin'ilay tranontsika vao namboarina eny Androbentsika sady efa kely koa sisa de ho vita tanteraka le izy ao amin'izay koa tsy mavesatra aminao loatra ny torabaton'ny fiarahamonina eto amin'ity quartier tsy misy fandriam-pahalemana ity mety be zany fanapahan-kevitra daty zany mba afaka amin'ny efatrano koa tsika rehefa mipetraka eny sady mba misy volangorona sy ny avy amin'ny fanomanana ny mariazinay amin'ny volana novambra ihany koa tena zay mihitsy sady mety efa tonga ihany koa no vahiny kely no faniry amin'izany volana novambra zany sy
dia arabaina ary dimy sy niavina vita sonodingana lehibe miteraha fito lasy fito vavy dia ho tokantrano sambatra ny tokantranonareo. Misaotra rery dada. Misaotra ry dada. Aiza kosa dia hoe fito lahy fito vavy. Dia mifankatiava tsara dia mivavah mandrakariva mba hatra mandrakizay ny fiarahanareo. Misaotra indrindra dada. Dia mahaiza mifanefitra fa izany no antoko ny filaminan'ny tokantrano. Misaotra papa. Dia tsy misy fisaorana anaka. Azo faniro a maninona no ohatrany tsy faly izany mihitsy. Marary nga hono izy io manao lavambolatra be. Na ny arabanay mivady aza nge tsy nataony fa ilozany milalao finday fotsiny. Izany ve dia mbola mahagaga ny fona ary ny havo aho. Soko. Hatramin'izay mitondràny ny voakoa dia avinavina foana ny azy. Sady tsy mba azo fanazavana fa kisitombelona. Atao daholo izao ezaka rehetra izao azy. Na le tranona hitan'ny loza aza efa nialana fa ny eo ihany eo. Ny fianarana moa dia inona janona iny fa leo ny raborabo ny mpiara-mianatra hono izy. Ndry mangidy kosa nge reto le izy. Tsika no mila micomprendre azy fa tsy moramora izao sedra lalovana izao. Fa firovrana tokoa moa izany izao mikidiny io. Ohatrany efa lehibe ihany mantsy raha ny fahitako azoko. Efa tsy ho ela tsony io ka. Afaka herinandro na tapa-bolana dia ho latsaka raha tsy misy ny sampony. Loatra ry dada ka. Tena tsy zakako tsony ty. Tsy maintsy ohatran'izany aty faniry a. Avokako ety ka. Avokako ety Oka re, oka aloha. Efio kely aloha. Tsy zakako tsony. Ahoana reto izanako ty Andriamanitro. Tena mangovitra hatramin'ny tanako maro. Courage aky faniry a. Efa kely tsika dia ho tonga nge. Sady efa niantso any dimby ato efa vao migadona ao amin'ny hopitaly tsika dia ho raisiny ao amin'ny maternité avy hatrany. Kamarary loatra. Efa lena be mihitsy ange le sezany fiara hipetrahany atao renato ry ny avy. Zany ve? Marina tsy efa vaky ny ranondohany. Oe, andrasara bekatiko ny afangianam-pandehan'ny fiara. Sady andefa detresse fa tena embouteillage be kay atao aloha atiko. Allo mihitsy mandefa detresse. Latsako ety fa manery be ka. Olo ny hafa. Fa izy aloha dia sokatra mitaraky ny fiara rery dada. Ka efa io lohan'le zaza. Teraka ho Atao voninahitra. tonga zafy keloko. Oe. Teraka faniry. Faniry. Tena marary iny a. Fa manino ianao? Dada. Faniry a! Faniry wa! Faniry! Samy salama an'ireny sy ny zaza dada sy ny avo. Zany. Arapaintsika fa nahazo voninkazo mafatifaty be. Ndry Vavikely nga? Eto a? Vavikely ohatran'ireny. Angatsy efa hitanareo zany fony izy latsaka tao anaty fiara iny. Nga moa dia misy fotoana anjeriana an'izany tsony ry dimby a. Efa nikoropaka loatra izay dada nahita ny faniriny tambositra dia tsy nandrara azy mahalana mahavavy ny zaza tsony. Ay ve. Fa efa azo vangina aloha izy mianaka. Efa te ahita be amin'ny faniriny zaza mantsy izay. Efa tena tsy andro mihitsy a. Efa haiko tsara. Andao nareo manaraka mandeha ascenseur sika fa any amin'ny ray anafatelo misy ny sambrany faniry sy ny zazakely. Esorotano a io zaza io fa tsy tiako. Nareo ve tsy teneniny? Fa lasa dala ve le kalakely ty e? Zaza kely mitady nono dia ifika ao mafoatran'izany. Jereo ange ny tarehiny raha tsy mivoaramena be le mimpehanao tamin'ny fialan-tananao teo e. Tsy misy saina mihitsy ianao. Andraso mihitsy aloha esoriko le zaza sao dia aratra eo ka. Tena tsy atokisako le kalavavy ty. Ataovy atao anaty berceau ato izy rehefa tsy ilainy reniny e. Tiavinay foana na ilikiliky ndry aza. Ary aza mitomany tsomo bisikely a.
Ao fa meny dada tovovondronao ny sahazany zaza vao teraka ndre avy eo tsy nohon'le ratsy saina io ihany akory ny mahavelona. Raha zanareo tonga dia avoaka n'ity chambre ity ny zazakely iny fa raha zany tafatsangana eto ampandriny eto avy tekendaika io sady seporoka amin'ny ondana de efa miteny azay. Fa ny zaza ny naninona anao ny tadiavinao vonoana e. So efa tsy anao tsony ary miteny io fa ny demoni Zay filazanareo azy tsy ahoako fa tsotra fotsiny ny ahy e. Aza mpanatonina akory le mpanoto vintany iny fa mampangotika ny kiboko. Zaranareo azy iny naterako fa tsy nentiko namono tena. Tsy mahatehijery akory ty tareny fa mahasoso patsalany diky. Misaory ianao an'Andriamanitra fa mbola tsy salama farana tanjaka ianao efa naondrika tary angabony tary. Ataovy miletsika ao andohanao fa naraisinao tahaka amin'ny fahavalonao azy io zazy io de tsy azonao kisehana mandrakizay ny raha mampifanimbo sanareo. Zanakao foana io. Mety tsy olatsy fatapotsy ny rainy fa ny reny de enao. Ary aza be moralina fa makadilo sofina. Mandreraka. Raha io ny tsy aritrareo de entoano fa tsy asiako nenina akory. Sady ninninona lazainareo eo de tsy hanova amin'ny fihevitra zany. Alako io. J'en suis dégoûté. Mazava? Voray zay ekena na de mampalahelo aza. Ary aza mitabataba tsony fa rehatra rehan-dala tsara ry ny vazavazanao. Bidiny mazoreto amin'ny farany. Ohatry ny hoe mba misy rarahiko an'izany. Satria rehefa ny asanao vao kitikitika de hainao ny miaro azy. Fa rehefa ifaniriny be voka mpanolana de maika ery nareo menakavy miteny hoe aza esorina. Inona koa zao nidiran'izany amin'le teniko teo? Tsy misy idirany fa mba tiako lentika ao an-tsainareo fotsiny hoe mahaletrany fandidididinareo ny fiainako. Bataony zaza de andao ivoaka ary dimby sy niavo. Tsy te hikasy tanana olona marefa ato de ho hitanao tsara koa fa tsy mandrara zany momba anao zany tsony ninina mazo anao e. Nesy Lasa fa eo ianao e. Zay ny andrefa tezitra dada. Tsy misy filtre mihitsy ny vava andrefa de mitrifatrifana be ohatran'inona. Tsy ahoako. Ary lasa koa nareo mivady mivoakany fa tsy misy atoriko e. Ny olona efa marary mbola ilambaniny ihany. Fa vehivavy inona re ty e? Aza korontanina ntsony izy reto marina fa mahatezitra be le vava ataony fa amin'ny mahavehivavy ahy de mizaka mipetraka eo amin'ny toerany ahy mety mitamberinao an-tsainy daholo ny erisetra ara-nofina azo azy vao mijery an'izy azy io izy de mety zay ny tsy hitiavany an'io. Aleo amin'izay izy hanohy ny fianarany fa tanjona hafa no iriny ontratrarina fa tsy niana be an'io zazy velively. Zay zaza ray koa ve nefa de tsy ho vitatsika. Mila ny renina nge ho zazy io ry ny avo e. Marina fa niterena izy nitondra an'io fa na izany kosa aza. Na ny anaran'io aza nge mbola baraingo zao e. Tsy afeniko anareo mivady aloha fa tena kivy ahy e. Tsy napoziko ifaniry no havita nilika zanaka ohatran'izao. Fidinao an'io zazy io angano tonga teto tany. Tsy fidinao azy, saingy tsy fidinao any faniry koa no voaolana ry dada. Noho izany, zay vahaolana tadiavina de aza fongarina tsony reny fa iny fa lasa manao alereo tory fotsiny tsika. Iza no hitaizan'io zazy io, aiza izy no apetraka, de iza no atao anarany. Ka tsy maintsy hoe za moa nitaiza azy satria zany ray beniko. Ao ambony rianao aminay sy faniry izy zany nipetraka. De ho hita mifaniry ao foana nefa izy raha izany teny dady zany tanterahana. Ka zay izy azy zany efa tsy taiza fa renin-jaza ao anaty kopy naterana fotsiny ko mbola inona ihany n'olany. Sady rehefa tsy mazaka kory anga izy de mahazo mandeha fa tsy aritra ny kaprisiny eto foana. Aza manao an'izany ianao ry dada. Zanakao foana nge iny na adala na endry. Sady averiko foana fa fanapahan-kevitra noraisinareo na tonga an'izao olana izao. Noho izany samy mitsinja ny zena fafiny. Tsy manome tsinon'izaniza raha mitena izany fa mampatsiahy anareo fotsiny ny andraikitra tokony horaisinareo e. Nareo raha teo ny loham-pianakaviana atao amin'ity fianakaviantsika ity. Eny e, maro n'izany tenin'ny avo zany. Aleo rehefa mifanampinampy eo tsika amin'ny fitaizana an'io zazy io e. Zay zaza anankiray koa ve de tsy ho vitatsika mikarakara azy. Zay manso iza tokoa aloha zany no ataontsika anarany. Mila anarana fiantsoana azy mantsy io fa tsy afaka ho velombelomina sala amin'ny akoho fotsiny. Izahoany kina atao anaran-driry voninkazo kelin'ny dada toa. Raha zao endrikendriky ndriko zao aloha de
anarana marikivy no mety amin'ireny. Ohatra hoe calcium na vitamine na solivox na tseko. Sa ahoana ozy nareo? Mba hatranohony any am-paosy ho any mahadokotera rehefa resaka tsy misy idirany fa tsy ny zazamena vava no ampitovianao amin'ny zavatra kiboribory. Mba vazivazy reny anafy ianao koa de efa makapo ery. Ianao zany foana. Sady maninona koa nefa zany original be ne zany satria tsy mbola misy mpanany. Mba ataovy anarana mitondra herijika fa tsy ohatran'izany. Ohatra hoe imanjopika na taratra na fahazavana. Zany zao tsara be. Manjelatra loatra zany ranona. Mety zany fenao ny tsy zatra. Lasa mazavaly io raha ataonao an'izany ny anarany ry avo a. Marenina rehefa makadilo e. Anaran-jazavoko edina hevitra be ohatran'izany. Sady tsy manjopika no tsy taratra no tsy fahazavana no tsy zilo kapoka fa imendrika. Mendrika? Mendrika? Eny imendrika. Mendrika ho tiavina. Ary hitondra ny anarako izy satria taranako ary tiako natony ahoana ny fomba nazona azy. Tsara kosa. Jereny dadabe nge ty Misy inona indray ry mendrika? Miazakazaka ohatran'ireny enjeham-babakoto reny ty ndry. Inona indray zao ny atananao iny ka? Bulletin ty dadabe. Ty bulletin? Ena hoa zany nahazo larana voalohany tao am-pianarana tamin'le examen nataonay farany teo. Première de la classe 15 de moyenne. De tsy misy ex-aequo Wow, tsara be zany. Sady nahazo fanomezana tsara be tany amin'ny mamerangeary dadabe. Fanomezana inona no azonao tany anaka? Asina de stylo 12 couleur. Zany? Mahafinaritra kosa zany Arabaina zany ndreko. Faly be dadabe mari an'izany. Ny faniriko zao de mba azo 12 de moyenne mihoatra amin'izay ianao amin'ny examen final. Fa tsy mbola merina classe de 4e mafanitelo indray. Sady masera tsy andray anao tsony raha mbola amin'ny triple ianao Haiko tsara dadabe aza matahotra dadabe fa tsy maintsy mifindra 3e amin'izay amin'ity taona ity. Matoky anao ary mendrika. De ahoana zany natao aloha anao arobisage kely zany tsika. Sa tsy asiana fety kely zany première de la classe zany? Asinako. Za kosa rehefa niezaka be de mianta. Eo rehefa asiana famba vazivazy ny dadabe zany Ty, indro. Raisy ty volo ty de ndala mividy mofo mamy amin'ny tsena ninentony avo. De ataovanao rery fa za tsy te mavoa an'ireny zavamamy reny. Ok dabe. Sady za efa ela be tsy nihinana gâteau andeha vidy an'izay vetivety ary aloha Ary aza miazakazaka ohatran'io moa fa enjereo angenao moramora kay le ty neny hanomboka indray le vao lavo be tsy misy jiro ty. Nena tena mifona tondrangaty mandreraka mihitsy Jereo raha tsy nakapoka be tamin'ny tany le ordi portable. Mba fantatry ndry moa hoe ohatrinona ny vidianako anio. Ka tsy fananiko angeho izy teo. Maika be fotsiny ahoana ansena de zany. Maika amin'inona? Ataoko mihina faty indrindra raha tsy velona tsony io de efa miteny aza De inona indray sao le mampitomany? Vavy be efa tonga fotoana io tony mbola be koretaka ihany. Mba mahalala menatra fa sady efa badra no mbola mihevitena ho zazakely. Tsy misy elana ny tony mihitsy. Faniry mba mangina anao. Ataoko ihany nitsiditra lalina amin'ny tsy famarinareo mianaka fa ny vavanao kosa efa tafahoatra loatra Fa tsy mahay mihitsy ve anao ty raha tsy manivaiva ny zanakao toy izany Ka zany sa zany daika raha papany
Tsy dia misy ilana azy loatra fa déchet public. Mbola mitenena farina ihany ianao hoe vonoako eo anao a. Iza koa no matahotra an'izay voninao. Amin'ity ratsan-tana nefa miempaka. Imezako fotsiny. Mendrika. Dana vidia mofo maminao dia eny amin'ny tsenan'ny nentony avy ianao mihinana anazy. Dia mba manampinampy azy ao tsenany ao aloha ianao fa neny sy dadabe mbola resaka. Zany a. Dia efa fao io ranomasonao rehefa mivoaka ny so akorain'ny akizany ivelany ihany indray hoe bongo maso lava. Ie tompoko. Dia idio tsara koa ny vavahady rehefa mivoaka ianao a. Io. Zao no izy ry faniry a. Ataovy farany androany ny fitabatabanao an'iny zanakao iny raha tsy tianao ny ipetahany ty totondroko ty eny amin'ny takolakao. Na miepaka sy fehinkitro azy ty, direkta kely miray nitselatra dia ampiapatrapatra anao ry kiala kely ty a. Ohatray? Fa iza loatra ny devolo mikotrika fakahalanao anatin'ny lohanao no efa 14 taona teoriana mbola tsy nisokatra amin'iny zanakao iny foana ny fonao e. Efa tsy manakorotana an'izay fiananao any izy. Tsy mitaky aminao na dia ariary aza. Efa tsy natao sakana ho an'ny fahombiazanao ny fisiny, nefa dia mbola mahita hirika hitenenany raha tsy azo foana ianao. Tena tsy azoko mihitsy ka. Tsy misy devoly aho fa maha-alerzika fotsiny tsotra izao mahita azy ry dada. Vao mibanjina azy fotsiny aho dia te hanongotra ny masony, te hanapaka ny lelany, te hanasola ny lohany. Mampitehigety be amin'ny kiraro lava loha ny fitombenany. Anjay? Mbola ho atosika tsy anaty tatatra rindra mifanehatra amiko amin'ny maizimaizina amin'izay tapaka ny tongony. Loza. Izao no lazaiko anao a. Faniry tsy niova ohatr'izay efa tsy hiova tsony ka aza manantena. Sady mba ianao hidirako ny efitrano fa mbola be dia be ny aza miandry ahy e. Engane ka tsy haninona ty ordi portable ty. Fa raha io koa loha simba dia akepoko amin'ny rindra indray ny lohan'iny domavavy indra tonga eo. Tena kivy aminao ary zanako. Mampalahelo koa akindrery miendrika ka. Fa maninona zany mamanareo mamoaka morsa tsy milay amindry ohatr' izany foana e. Tsy mba tsy mamandry kosa azy izy fa reny kely ohatra anatseko. Dia asa lesy ry Dilon mety tsy reniko tokoa ngamby izy. Fa hoe niterena fotsiny hanoratra ny anarany tanaty kopina aterako matoa manao ahoatran'ireny. Eno a. Marary angely lesy vava nataony ateo izay e. Zany a. Tena leo be amin'ny rivotra ho atranonao eo mihitsy a. Tsy te hody antsony mba mariny. Rara be le fihetsem-pondry saingy le tsody aloha tsy vahaola azany sery a. Vao maikindry be dia amin'izany. Ka efa hoe tsy te hody aho a. Ividy mofo mamy ao amin'ny tsenan'ny entoanareo nge ny voandry ny trano teo dia anampy azy ao an-tsenany fa tsy araka hitaingy tamboho amiko aty andrefa tanàna aty e. Zany indray voakisy mabe amin'izany raha fantatriny eo ambovonareo hoe lasa ty amiko aty ndry. Dana aloha mody ho a. Tsy lety. Ho an'la zany any dikany. Tsy mandroaka fa misoroka ndry tsy ho bedika. Dana mody dia raha pitso avy amin'ny bosy indray ndry tsenaiko ao moto eo vavadin'ny kolejy amin'ny Masery. Dia mampiaraka kely any Korosy antsika avy eo. Ka hoana, mety? Tsy maintsy ekena moa izany na tsy satry azako. Zay indray le mila vaniny a. Mampite hanongo mafy mihitsy ny ndrity rehefa monjomonjo ohatran'izao e. Fa zaza tsongona mafy ohatran'izany fa maraiky a. Ka be dongo tsinona ka. Kely koa ty a. Io ary fa tsy ataoko tsony izy. Ao fa fenoko safosafo be ndry raha piso dia ataoko daholo izay tiandry rehetra. Sady hitondrako tsakotsako be dia be amin'izay tsy mahatsiarinao na rehefa any ambay akany. Zany moro papozy kely Dilon o. Fa tsy nandalo tao an-tsena ahoany mendrika ary niavo a. Zaniko. Ividy mofo mamy sy hanampy anao an-tsena ngeny nivoahany teo e. Arivariva tamin'ny 5 teo izy nivoaka tany. Zazo ny hevitra hoe hiaraka hodinareo mianaka. Tsy nandalo tao amiko izany re izy ry dada. Vao avy nanidy tsena mihitsy azy za io. Somba tsena hafa ohatra ny nalehany dia izay no mahela fidiana azy. Dia amin'ny 7 latsaka mbola tsy niverina.
Tena tsy hitako izay havaly anao ry dada. Na za koa aza mba gina mandre an'izany teninao zany nge. Napakalalan-draha mihitsy le karakely iny a. Mendrika. Fa taiza ianao anaka an'izao vao miverina. Ka dadabe, Ndry kosa satria tena manao izay ampitebiteby olona. Efa maizina ve kely ny andro vao miditra ny vavahady nareo? ka tsy zany angeriny anto fa taiza nefa ndry Ay, tonga sahady ny sipany sasany. Bravo. Ka tsy nitaingy tambony araka tamin'ny Dilo indray zao io matoa maizina vao mahita varavarana. Iza ndray koa ty Dilo? Le bandikena be manao débardeur iny foanako. Le zanako tompoko lahy Théodore mpivarotra charbon. Sa tsy fantatrareo koa hoe piakolita be kialakely io sy ny bandiny. Se mino mihitsy fa tany no mitokona matoa maisim-pody. Sady efa matetika mihitsy reo nitazako mifampitositosy ery amin'le tambogasy ery andrefandrefa eny ery fa za fotsiny ny tsy te hiteny. I Dilon lava be ve izany lazaindry zana ry faniry a? Fa misy Dilon ankoatran'iny anga eto an-tanànantsika eto e. Ataovy matotra. Tsy lambo be ange iny ry mendrika. De tsy matahotra ve ndry mifanerasera amin'iny? Ny mponina eto amintsika eto aza matahotra n'iny daholo. Ka iny ny namany Razoba. Aleo ampahafantariko anareo mianaka fa nareo mantsy ohatry ny taramasinina be zany. Toa za tsy mijanona ato an-trano indray ny maharaka le fiainan'io jiovavy io no nareo ko. Tena marina ve zany lazay mamanareo zany ry mendrika? Valio afa tsy lozanao mifokifoky eo fotsiny tompoko. Lozaray lozaroa tsy nampoziko. Efa nigatra nge iny tovolahy iny ry mendrika. Tsy misy tsy mahalala an'izany ny mponina eto Androhibe. Ny sambory ny zandarma tao an-tranony tao iny tamin'ny 2 taona lasa fa tratra ny varotra rongony de nidoboka ponza herintaona. Aolan'iny any amin'ny mangingina any ry fa ataovy tsara. Ka reny no mitovy amindry ny hafa a. Ce qui se ressemble s'assemble ozy ny vazaha. Hiteny foana le mahataranaka olon-dratsy azy na de efa kikisana mikirofotrofotra aza ny mahajiolahy firazanana azy. Marenina koa le reny adaly ty. Vao misy iriranana kely de mitifitifitra foana. Rehefa tsy hainao ny mandanjalanja ny teny aloky ny vavanao a de aza ny teny akory fa manafotoana. Efa impiry amin'ny teny anao mbola ataonao ihany. Ka zava-marina ny lazaiko. Ka na marina na tsy marina mba havadi-padio impito ny lela vao milopeo e. Sala amin'ny fikopahanafo ny tony ny diplôma. Tsy misy maha-manam-pahaizana anao mihitsy. Ie. Lasindry misasa de makany any efitrano ry mendrika. De andraso any afa mbola ifampidinika tsara tsika rehefa avy eo. Ihany dadabe a. Enao kosa ry faniry a. Azy idiranao tsony ny resaka fa mandrera-tsaina be. Eno ay e. Aro foana zaza ratsy taiza. Toza milaza marina indray ranga no omenareo tsiniko. Amin'ny manaraka rehefa tsy tianareo nidirako amin'ny resaka reo de aza atao eny ny sofiko. Fa zara mbola mandre tsy maintsy mikarate vava. Mazava tsara angam zay. Tezitra be amiko dadabe. Tsy mbola ny vazavaza ohatran'ny reny mihitsy isa hatramin'izay nalalako azy. Aza hitako ka ho levileveny toy ny fataony eny koa rehefa avy eo. Milaza mbola hiresaka amiko mantsy izy. Efa mila tsozaka tsony izy ty ka. Marina tsy efa mandresatra taimbava mihitsy no vavako. Nzayary. Mazo miditra ve o? Mandrosoa dadabe a. Ome César aloha ipetrahako e. Io e. Io araiky ny latabatra io. Ok. Bon, mila miresaka kely tsika ry mendrika. Ary aza pretina mafy ohatran'io iny ondaniny fa za nge tsy haninanao e. Mipetraha eto amin'ny sisym-pandriana eto de no masoko jerena fa tsy mendrikondrika eo. Mba fantatrao ve zavatra tsy nety nataonao ry mendrika?
Fantatrao moa fa tsy tsara ho an'ny zazavavy ny renireny any ivelany any amin'ny andro efa maizina. Fantatro tompoko. Fantatrao fa maninona ny mbola nataonao? Amin'izay tsy izay toerana nandrahananao no nandehananao fa ny fampitaritarika tamina tovolahy izay zokony lavitra be. Ka Tsy mitomany ao tsy fotoana ny fikoretahana zao fa leran'ny fifanazavana. Fa fao io ranomasonao io. Fona dadabe Mendrika. Tsy mandraranao tsy hanana namana fa mba vidividio ihany sy azo itokisana. Be dia be ny ankizy mitovy taona aminao eto an-tanànantsika eto. Amin'ireny ny safidy fa aza-bandy be efa nigadra ny petapetahana. Miramby kamban'ireny zao mba ankizy mipetrapetraka sady motina. No biaziny ray aman-dreny no zaza eny reny ka tsy hampianadratsy anao mihitsy. Ka efa namana tamindreny angery dadabe fa ny dada sy mama mihitsy nandraratsy anatokatona ny zareo tsony. Taranakolon-dratsony ka mety mandova ny toetra ratsy ny raiko. Ratsy loha be ny dada sy mama andreny. Zany ve anaka? Ie. Sady neny mihitsy no nanaparitaka an'izany teto an-tanànantsika teto hoe zaza azo tamin'ny fanolanana hony dia izany vao maika tsy hitiavan'ny olona. Ndray koa zany atao mifaniry Sary dadabe izay tombontsoa manao an'izany Diloy zao tsy mba nanositosika teto an-tanànantsika teto. Sady mahatsapa tsara ny zavatra iainako. Izay nahatonga mahatoko be azy. Sady mila olona izarako an'izay mahavesatra tao anaty kokoa ane Rehefa tsy misy ty any olona dia izay manaiko namako ny tsy maintsy ho tiaviko. Fa zanga tsy azonao inamanana ka. Maninona ny tsy tantarainao anazy marary anao? Sa za tsy atokisanao? Ka dadabe sahiranao fonako. Tsy mba manam-potoana iresahana amiko mihitsy fa raha tsy mamaky gazety eo an-davaranga ny dadabe dia manao fanorona ny ivelany any miaraka amin'ilay namanao fotsy volo be dia be ireny. Zany anga midika hoe tsy manam-potoana ho anao Aso. Zao ny teneniko aminao ry Mendrika. Na roviana no ilanao anahy dia eto foana. Raha mbola velona koa dia azonao atonona foana na maraina na atoandro na hariva na alimbe. Azonao izarana izay mafaly sy mampalahelo anao rehetra. Enona dia resaka saropady aza. Raha tsy ohatsony indray dia mbola manana ny dadatody 5 sy neny tony avy ianao. Azo neny mba ahoana? Mamanareo izany aza sainina kory anaka. Tadio fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Haiko fa mila azy ianao saingy tsy terena ny fitiavana. Ataovy toy ny tsy misy izy aloha dia tapeno ny sofina rehefa tsy te handreny tabatabana ianao. Fa tsy zany no atao nandratra fo. Eny dia aza miarakaraka amin'izany Dilo zany tsoa moa fa mahasositra sady ianao tovavy mba fatifaty kely io tsy hamenatra ny tiaraha mihitsy ny anararoatra ny fahatsoranao. Azonao ve zany Eny dadabe azoko tsara. Eny tsara amin'izay ary ny zanaka dadabe dia tsy mahadiditra tsony Eno Ok, arindana piretiny fa andro sakafo raliny tonga dia andrahoiny vary fa ny laoka zany ao nendry azy. Ok dabe. Dia ahoana indray zany ilay fotoana miaraka amin'ny Dilo? Tsy maintsy mitady excuse voana raha-pitsy fa tezitra eo iny raha vao tsy mandeha ka. Tiany kofretindrery malala. Raha mbola nondry dia misy aory tato anaty kofra moto ato. Dia misy mofo composé koa. Merci chérie. Tsisy soranjy zany Ary ianao nga tsy hinana? Tsy kefina tsony avy efa voky be. Vao mibanjina ny endrikindry fotsiny angery miendrika dia efa ikina ny vavoniko Anomboka indray ianao Kozmo zaniko. Samary angelesika saika tsy tafavoaka androany. Aiza, fa nisy inona indray? Ka bety be aho maly le maizina be vao tavolika. Kozy Sady nanapatra ny vava be ny tao indray raha mamany. Nga? Zarany koa aza moa misy tabatabana ako. Nentoanay koa nanampy sira be dia vao maika ny tambarana izy rehetra.
Krima be zany Renely a. Fa fantatro mamanay marina kely hoe miaraka tsika selahy. Ozy, fa taiza koa ny nakibombofonareo an'izany. Dia tsy haiko ilay soazako aza mbagaga. Possible nisy nitatitra tany amin'ny tany zany ny kila teto amin'izonako. Be paparantsika onge ty amintsika ety ry serie. Mila mitandrina tsara tsika sindriny dika an'izany raha mbola te hisipasipa. Sady dadabe anay efa nandrara tsy araka amin'ny lahatsony a. Ohatray ho aribainina be volo fotsy. Fa maninona kosa ny derarana hifankatia ankizy e. Ka ankizy mitovitovy taona amiko ny tokony hinamanako fa tsy bandy be ohatranao e. Niesy roapolo taona kosa ve de ngeza e. Efa nahita fiainana fotsiny efa tsy mbola grand be zany. Dia mbola any aninao ihany. Ka zany kosa ve tsy ampikakakaka be. Io rehefa mba vazivaziko zany azy. Ndreko tonga de frustré be ohatran'inona. Tsy ampikalainga ny sary-bakoloko. Sainjay le midongodongy. Eo ary fa finiko mafy be malalako sady fenoko biso be. Dia aza monjomonjo tsony fa lany koa io molotra kely ray tanana io a. Ary aza misakorokorika fa nanena trolaka. Hitandretsy mpanasalamy retsy angatsika e. Si ale jery any zay jery fa mpifankatia ve tsy fa malifaly. Ianao koa. Taraiko fidinandray nge zavikelonareo zany ndra papany e. Fa amin'ny firy moa zany izy iny no mirava rehefa alarobia hariva ohatr'izao. Kotsy amin'ny 5 hariva ihany. Manao devoir de groupe matsizy matetika rehefa alarobia hariva ohatr'izao. Dia inona ny atao amin'izany devoir de groupe zany onika? Miaraka manao devoir amin'ny mpiara-mianatra e. Ahoana koa ary zany fanontanianao zany. Omen'ny mpampianatra tasy zareo dia mifampizara ho ekipa. Dia manao exposé na recherche na projet avy eo. Sanareo tsy mba nanao an'izany tamin'ny mbola nianatra? Dia manao an'izany foana zany ry mendrika isan-kerinandro raha azoko tsara. Dia modialina foana rehefa alarobia. Matetika ozy ato aminao fa tsy isaka alarobia e. Dia alinalina toy izao foana izy vao mody rehefa misy an'izay devoir rahan'ny mpiara-mianatra manao izay. Mahagaga zany. Tsy azoko mihitsy ange zany nampidobla 4e mankialy iny raha ohatr'izany tokoa ny ritma ny any amin'ny kolejin-dry Maserany e. Tsy tokony haibe aza ve izy? Sao mba zavatra hafa kosa aza ny ataony amin'le devoir de groupe fa tsy fianarany e. Ohatra hoe manao kisarisary dada sy neny. Sao dia mba heverinao fa sekoly tsy misy dikany aza ny sekolim-pinoana ampianatra kisarisary dada sy neny. Sady mba matokio aho ianao an'iny zanako iny fa tsy izay zavatra ataony rehetra dia tsongo lohanao daholo. Ka mahalasa ny saiko le mirahavalonako. Amin'izay zaza tsy ampitoana. Tsy misy mpanatitra akory amin'io nefa dia ampiravan'alina. Tonga dadabe o. Nizay nenao a. Quand on parle du louveteau. Bonsoir neny. Bonne nuit hoe fa tsy bonsoir e. Tsy hitandringa io volana feno manana be any ivelany io. Sa tsy atoro anareo zany any ampianarana hoe rehefa alina dia bonne nuit. Eny Mba ampiasao ihany a io koko io fa tsy efa lany andro nampitombo fahaizana amin'ny fanaovana devoir de groupe. Mbola dondrona ihany. Andeha levo ny visy sy ny sotro dia mba atao eto ambony latabatra eto ny vary sy ny loaka ho loarana fa maika-atory. Eny ary tompoko. Mba avelao kosa izy aloha metraka ny kitapony vao manao an'izany faniry a. Zaza vao tonga avy nianatra dia sairanonao sahady. Ny arina akanjony aza mbola tsy niala teny akodiny. Dia soloy zany ny akanjo vao mandeha any an-dakozia e. Tsy zavatra sarotra zany. 10 minitra ihany koa no manao an'izany fa tsy milentika andray a. Yo. Ndry, miverena kely ianao aty ry mendrika azafady. Fa misy inona dadabe? Ino io menamena be amin'ny tendanao io? Mitodiangy ianao aty. Tena traty ambany sofina feno. Fa ahoana izao ry mendrika? Fa ngahy ianao tsy avy any am-pianarana e. Fizany nanao an'io? Lanin'ny biby re io dadabe a.
Ny aloka tatsy ambanin'ny hazo manga tatsy tamin'ny atoandro dia nilatsahan'ny fanday. Fanday inona koa no navita an'izao e? Olona ny nanao an'io fa tsy fanday anao zany. Mihevitra anao ho bady mihitsy mantsy ianao ty a. Niais elle devoir de groupe e. Nampesony zavy kelikely tiana indray raha papany. Efa naposiko mihitsy zao fa taizako ny sekoly ampody alina zany. Tena manjeraka mihitsy. Raha za ianao tonga dia idina ry amin'ny dosy ary io dia tondrahana amin'ny rano mangatsiaka amin'izay misava tsara ny ditrany. Sady tsy vita mahaditra fa mbola mandanga fatika io. Nena. Maditra mihitsy. Azaroitina martiny amin'izao. Azany ty tsara iny e. Mbola nitsongoko mafy koa ty ravitsofina zara fa mikopakopa tsy mba mihainy fananarana Faniry aoka zay. Maletra anakaka. Fa inona mampitapitapanareo ato ambony rihana ato e? Manaitra ny zaza matoranga nareo a. Zao ny fondray ny zanakay vao napatorimin'ny avy ao ambany rihanao. Io ndray ny ianao ry dimby a. Nanao valsa tamin'ny voay tany ivelan'ny tany dia lany mosy tsetse. Feno tasimena ny tendany. Ny tarehany maimborora. Voamaly ny bebe sy ny dada dia androany izy dia efa nanota indray. Ombo ihany io fa mandoto tanàna fotsiny. Ha? Ahoana izany ry mendrika? Dada toa. Ary naninona koa ty dada? Fanabe. Mavesatra be ny atoko. Dada? Fa manino dada? Tena miakatra tosi-dra indray io ry Faniry a. Nareo koa nge manao an'izay tsy asalama azy mihitsy e. Dada, fa manino ianao? Dada hoa? Dada be a. Faniry a. Mendrika. Marary. Andraso mihitsy aloha aka ny trousse de soins-ko any anaty fiara. Tsy maintsy amoka razindray izany fa tena tavelany le izy. Zao a, ambeninareo mianakeo aloha izy mandra-piveriko fa vetivety fotsiny Dada be a. Fonarana parary ianao. Ao fa tsy aditra intsony a. Ao fa tsy aditra intsony aho a. Raha zany ohatra ndry tonga dia roviko ny kitapoko dia lasa mandeha fa tsy mikasikasika azy intsony. Efa ndry ihany na tonga an'izao. Za manao an'izany Faniry a. Velao izy. Raha isy io kitapo ndry eo dia ale mandeha. Ary amin'ny varavarana ambadika ary mivoaka fa tsy eto. Sao mifanena amin'ny dimby eo amin'ny porte principale io. Neny a. Tsy fialokalofa mako rera ny tranonay kala. Rehefa malailay mividiana atao lakatsaka ikokorana lamosina fa tsy aty an-tranonay ny manintsana parasy. Lasa wa. Bon débarras. Mendrika. Zay dia tafaverina. Efa nanaona izy ato. Io izy e. Mitaraina marary foana sady midelira be mihitsy. Dimby a. Mendrika. Eo aloha tonga dia tsondromina ianao ry dada. Dia aza enjanona be le tanana moa fa manjary tapaka amin'ny fanjaitra e. Mendrika wa. Ao fa kely sisy e. Zay. Aza mitomany kiry malala fa inandray ary ty beramasy be ty. Oka mo e. Toniva zavatra tsisy tika zany avokoa ka atao ampalahelo. Fa tsy misy tika nahoana koa. Ena fa tsisy tika.
Ndroa mamako tao an-trano ve dia tsy misy dikan'izany aminao. Mba fomba fiteny fotsiny indray ny afa-tsy manamaivana ny olandria. Ary efa fako ny ranomasindry fa manjary simba le tare pisipisy kely. Raha tsy nasiana ho an'ilay zavatra miramendreny konga ny tendako tsy mety ny olon-dehibe tao aminay mihitsy. Sao ny olona tsy manana trano hipetrahana tsony. Saleo re zareo androkan-drino fandry manana ny bilan be a. Fa za eto foana ikarakara andry rehefa tsy mila andritsony mibofinareo. Ary sory ny kitapo ambabendry fa milanja suga foana nefa efa ato an-trano ny enjana. Tetonio amin'izay fo e. Ngalana rano. Ao ary bizo rehefa tsy sotro rano hoe respiration kely angana. Alefa. Fa zay ahay. Ary mandre amin'izay atao parafareto za malalako izany dia mangalaina tsara ka. Maso mijanona ato amiko loandry izany mandrapilamy many any ambovonareo. Ary za matahotra fa ho fenoko fitiavana tsara ndry androany sy rapitso mandrakizay. Tilan. Ary sory amin'izay ny kapa dia efa fantongotra dia etsy fihiniko mafy ndry e. Efa lasa-dala ve ndry fanify? Tovavy kely iny dia navela ndry irenireny any ivelany any amin'ity andro alina. Ary hitako angany tsy nahatsikaritra ny mendrika ny vezivezy teo mihitsy. Ay tsy tato an-trano izy izany no maly fa noroahany ity vehivavy ity. Dia raha misy manolo anany izy zao dia ahoana? Iza koa ary ny anolo anazy ihany. Sady rehefa tsy natory tato amintsika ve izy tsy atory any amin'ny sipany. Fa raha any amin'ny sipany izy izany dia tsy atahorana isiana raraotra. Zao vao maika mahazo vahana ny ambody. Reny hafahafa mihitsy nareo ka. Ary mba mitenena mora fa mingonongonona be dada ka. Za raha izy nahita tory kely fa tsy nikipy mihitsy anga io alle. Ka ndritsy misaina dia tsy maintsy miteny ah. Mangina ho a. Aleo fa jereko any amin'ny dilo any izy avy eo alohan'ny andehanako hiasa. Manatitra azy mody aho izany vao mamonjy birao. Mendrika. Sady le rangahy ohatra midelira miantsoantso ny anarany foana. Azafy kely niniko. Tininy, reny tsy misaina mankala fahataniny zanaka ndry. Voaraiko izay fa aza verimberina ntsony koa e. Sady olako samy rery koa ny momba anay sy mendrika ka aza hidikidirana. Rehefa mody eo fotsiny izy dia ataovy ampy anareo izay fa aza be histoires. Tapitra e, la discussion est close. Bonjour chérie mon amour. Natory tsara ve malalako e. Tsy nanofy teo anilan'ny prince charmant mihitsy. Baika. Ary aza fampikasikasika fa makamo be. Ohatr'izay? Fa ino ny tiananjo? Tirany demonga ty sanoana. Tsy mesora ho afa matikitika be ianao. Fa ahoana e? Raha naposiko tory ny zavatra ataonao ahy tsy natory taty aminao mihitsy alina fa naleoko ny alika teny ambany tetezana. Tanararoatra matsiravina. Fangana nenina ary tony. Fitiavana daholo angeny tao ambadika reny fa tsy andrakandrana fotsiny akory ry manjakely. Za kosa aza aveo dia iondakena foana fa tsy mba hitsemaka rehefa misy boso. Makandoa ahy ianao e. Ndriko ty tao lalina ka. Tsy efa ampy koa ve izay enim-bolana ny fanaovana kalain-kalain'izay ry miendrika. Sady ndriko ngeny nangarom-biby andafaka ny tonatonana taty amiko taty e. Nahoana ny bandany tsy anararotsy. Ianao tsony afa mangina. Sey e. Sady andeha hivoaka ny atokotany any afa manepitra be ny fofombavanao. Ny trano azonao efa tery be mbola tsy manaja fahadiovana ihany koa ianao. Maninona zao raha mba hoe ny borosy nify maraina. Za mifasahasahiny ty kiala kely ty. Ay ankapako fa tsy. Odorany eto amin'ny farany marina mafy. Dia mba rio any atokotany any re io po io rehefa hivoaka ndry e. Masisy be le pipi mialinandro. Ary mba hitoy tsara mibokotra akanjo rehefa mivoaka ny ivelany any fa mahasarym-pisaina ny olona ty fianjakanjahandry ity. Travona. Oay. Neny.
Fa maninona ty ianao? Lasa alaivony kitapo dia andao mody. Aingana. Alaivony entana ho ahy dia andao andeha. Mazava zay. Rana valy manjaka. Tsara fa tompoko vavy ary hoe lavelona mandra-pahafaty. Samy fofony ty. Tsy torany vava maimbo ny ty tato ve io zanako io alina. Ary atao avy any efitranon-dry ihany io kitapon-dry io dia ndany-dry mahandro vao makao any efitranony dadabe fa manaraka be le fofonain'ny ankizinareo. Ihany tompoko. Dia sasao tsara koa ny volon-dry fa sao mitahiry bibikely. Marina mafy tsy trano misy ao le trano azo natorianareo sy dilony teo. Sady tery no maimbo no mitongilana. Dia tsy mianatra aloha-ndry zany androany fa miambina ny dadabe. Marary mantsy izy ao dia mila mpikarakara. Ny Antony avy mbola sahirana amin'ny zanany vao teraka sy ny tsenam-barotrany dia tsy azo sahiranina loatra. Raha misy zavatra tsy azondry fotsiny amin'ilay fatra-panafody anaty ordonnance dia afaka manontany azy any an-tsena-dry. Okey neny. Zazy tatatodimby arivariva ohatran'ny mahazatra ihany vao mody eo. Dia tandreminy ray tsy hanao ditraditra mpiakatra ny tosidra-ny dadabe eo fa ataoko mahita-ndry Voray tompoko. Bon, ty misy vola ataondry goûter dia endre tsara mba ho salama lalandavy dadabe. Azondry ve zany? Azoko tsara ka. Zay fa lasa Oay, saika adiniko momba le sipandry maimbo vava be iny. Aza mana-teny nahita n'intsony fa hotorika ino ary tsy maintsy higadra. Tsy tiako ny any olona manarara oatra zaza tsy ampy-taona ohatr'ireny. Fonja ny sahazan'izy satria olo tsy vanina. Ndry koa mbola hitako manao sipa dia miomana fa amboleko ery atokotany ery. Dinona zao mampimiandry amin'izany. Tsy misangy ange ary kala kely. Jetai à l'œil petite. Donc, faites très attention, Mandehandeha be reto masoko reto sao mahita ny loha samangina dia anadinao fanirim-pitsongo-dia. Mba ty ihany ka ity neniko ty fa moto mavo fotsiny. Maninona tsara? Ataoko rakitra ho aty goûter meniny aty fa tsy lanilaniako fotsiny. Mahazo to neny miasa dia soava miverina. Bonne journée. Tena matory be le dadabeako. Mizaka ny mafy mihitsy izy ty noho ny amiko. Miezaka miaro afoana izy eo anatrehany inona dia fantan'izao aza fa hoe tsy mety ny nataoko. Mamy loatra ny azo fitiavan-javokely. Na dia maditra tahaka n'inona aza dia mbola teny foana. Raha mba toy ny fitiavany ty raha ibeko ty mantsy ny fitiavany neny zay angamba fa tena ho sambatra. Sambatra manana anao dadabe. Tiako be ianao. Mentsy. Dadabe. Marary izany. Manina nefa raha mitsilany ihany fa miakatra eo indraingy ny tosidra-ny dadabe miverena matory aloha dia rehefa tsaratsara ianao dia miresaka ihany tsika. Tsy mandry an'izany amendrika. Tsy manam-potoana rariana fa mbola be dia be ny adidi miandry anahy. Indrindra ny momba anao. Eo aloha ambary kely notako fa ambany loatra. Dia tsy misy akinana mihitsy. Dia mipetraha ianao eto akaikiketo fa iresaka tsika. Ohatra aloha amboariko no ndany dadabe. Zay. Fa tsy ela be nefa tsika miresaka. Manjary bediny neny indray aho hoe mandresaka anao.
ao fahaizahako hafezina arak'izay tratrako izay tiako tenenina anao e. Fa milohan'izay aloha omeo an'io rano amin'ny tavoahangy io fa mangaty dabe. Ay, Raso. Ty ary dadabe sady efa nataoko feno tsara le verina andrarahana azy. Misaotra zanako. Tena maina be mihitsy ny tendako teo. Mbola pena? Ampizay fa misaotra. Ay, dia inona izay ary le tiany dadabe tenenako e? Mendrika. Taiza angahinao ny natory alina rehefa avy nindroany renonao tato an-trano? Tany amin'ny Dilon. Fa ahoana? Dia inona no nataonareo roa tany mandramaraina? Mba hafahafa kosa ny fanontanian dadabe izany ka. Fa zava-dehibe aminao koa ngano mahafantatra izay zava-bitanay tany e. Ie, tena zava-dehibe mihitsy satria izaho ny mpiay anao ato an-trano. Noho izany sarotiny amin'izay zavatra ataonao any ivelany any a. Nanao ny fanao ny mpifankaty re anga moa dia nisy azo nandaniana ny alina koatran'izay e. Maraina teo ny naka tany fa raha tsy izany dia mety hoe mbola nialoka tany amin'ny sipako tany any andro any. Efa napoziko. Kivy ny amiko izao ianao e. Hita soritra be amin'ny endrika mantsy le fahatsoam-panantenana. Tena kezaka fa tsy vita ny diso fanaterana fotsiny ra mendrika. Raha mba nohainy taiza tsara mantsy mety tsy nisy akory izao rehetra izao. Tokony mametsa-panontaniana amin'ny tenako aho. Fa mety izaho mihitsy no tsy mahay manabe ankizy matoa ianao goragora. Tsy kosa diso be izany vevitra dadabe izany. Izaho ve nanota dia ianao no tokony andiny tena. Avela ho ahy babiny vokatry ny nataoko fa ny amafisan-dohako ny mampaloto ny fitondran-tenako toy izao ry dadabe Dia mba niaro tena ve izao ianao tamin'izany zavatra nataonareo sy Dilon izany sa dia nijoboka fotsiny? Niaro tena ahoana fa tsy azoko. Mazava. Tsy niaro tena izany ianao ny dikany e? Tsy nanisy andro koa? Nanisy andro amin'inona e? Ry tompo, fa oviana ianao ny tonga fotoana farany. Raso hoe 15 andro teo angamba izay. Loza marina. Fa misy inona ary dadabe Manatony ianao any datatody 5 raha hariva rehefa tonga eo izy fa misy fanafody tokony meny anao. Enganeky randaitra izay fanafody izay farasana tsika tsy dia hiaraka ifafany kioany antsika mianakavy. Zay. Fo maika tsy azoko. Efa ny ahendro kosa mendrika atahorin'ilay nangalako azy tany amin'ny tranony Dilon tamin'ny 2 volana lasa. Asa nanatsapa tena tamin'ny ady saona izy fa sady tsy mahay sipoditsoniny tsy nandangalangy ohatry ny fanaony taloha. Efa nigadra koa moa le gena ratsy mpanadala azy iny ka mety izay angamba ny nampipiripirina azy ato an-trano foana. Efa 2 volana tokoa mantsy izay ny hidiny an-tany Maurienne le tsy valahary. Izao koa no mety amin'ny mendrika sady zaza vavy 18 taona izany amiko mbola kely loatra ka tsy tokony hanao lehilahy. Mba afaka baka ahy farafaharatsy ny vao manan'olo tiana. Fa ty endrika mendrika lasa atsatra be ty izao ny ohatry ny mampanahy. Salany hoe marary ty paoziny nefa sady ohatry ny tsitsikaritra narinary servieta hygienika tao anaty WC tsony mantsy kalakely tato ato. Dia sanatria ve ka ny asa hitako. Aleo asaina zahany dimby ihany izy aloha ka ohatra misy zavatra mahamahana ihany
nareo ry dada sy faniry midira milanindalina dia mahazo toerany misaotra le sy dimby mba akatony kely nge varavarambe ry ny avo aleo hito fa tsy tiako rehan'ny olona nivelany any resantsika rena moa fa himendrika eny ary chérie raha sary loha hitiko vetivety zay mipetra am'izay ary ndre atao kaiketo mety gaga angaminareo am'izao fivoriana tampotampoka zao raha ny fandaram-potoanako mahazatra mantsy dia tokony rapitso maraina mihitsy vao tafody ety an-trano saingy zava-dehibe moa izy ity ka tsy tiako ampiandrasina mihitsy ka leo tonga dia vatanina ny resaka fa resakinina loatra ny tiany lahy atao aminay dia entitra be ohatran'izao lahy ry dimby momba ny fahasalamako sa zavatra hafa tsy momba ny dada le izy ka aza matahotra dada saingy momba ny zanaka resantsika zanatsika iza belokely ve tsy misy idirany beloha re zany tsy zanatsika reo le izy fa zanaka bavy imendrika mendrika tonga dia vantany ry dimby fa aza hodikodina ho tonga eo ihany kala kely iny sady efa ora firavana zao ka zao ary le izy nandefa nimendrika anao fitiliana tany amin'ny hopitaly esako faniry tamin'ny alatsinainy dia efa tia-tanako ty mivan'le fitiliana natao azy mitoy jajo mendrika ry zareo raha ny kajikajy nataonay dia efa 2 volana eo zao ny jazo ao akibony maninona tsara ty fa ino ty lazainao ry dimby kalma aloha nareo mitony mihitsy aloha tsy anjary eto ty resaka ty raha misinjaotra daholo nareo menakavy efa nampoziko mihitsy zao zavatra zao ka reny ary ve moa no nataony dia tsy ho pozitif ny valin'ny teste kinona moa zany fa dia ananjafy afy sady ianao ry dada fa angala izy tsy mimelona fanafody izy tamin'ireny fotoany ireny mbola bevoka ihany za mihitsy angeny ny teny tamin'ny lahy hoe omeo izy fa nilaza tsy niary teny nanome azo tokoa ny ry dada ary teo masoko mihitsy ny nanany an'le fanafody fa araka nefa nambarako foana dia tsy voatery andaitra 100% ny fanafody manakana ny atodinaina tsy ho voavoky ny siansa raha teo tsy vérité absolue fa rehefa misy valim-pikarohana vaovao dia miova manaraka an'izay ihany koa ny approche vérité ny azoko ambara dia mety nanahaka ny teo ibatany mamany ihany koa mendrika matoa mbola nisy le zaza le ty dia ahoana indray zany no atao ka atao ahoana ny ijery zazavavy 14 taona hitondra voaka ty ka eo indrindritsika zao ry dada ko inona moa zany fa tsy araklira hoe mivery nindray ny fahiny no mahasamy hafa azy fotsiny dia zaza 14 taona le resaka eto fa tsy ohatra tamin'ireny fotoany ireny raha za manokana aloha reto raha ohatra ka tsy misy fitraikana amin'ny fahasalamana le fitondrany voaka dia aleo tazomina le zaza mety ampidi-doza mantsy raha andray fanapahakevitra hafa an'izay nareo nefa tsy fantatra izay mety ho voka-dratsiny encore et encore les histoires efa nandeha ny voka-dratsy ny voka loloatra aloha dia tsy maintsy isy foana na ho azono na tsiry ny avo ary raha mitazona an'io izy dia tsy maintsy ila accompagnement pluridisciplinaire indrindra raha medikaly tsy manana safidy akoatran'izay koa nefa isika ary everiko foana fa ny aina mipetraka dia tsy ananantsika fahefana velivelo manala azy mazava ho azy ka raha manome toka inge lafa tsy hampaninina mendrika le izy dia manaiky fa raha sanaty kosa nafaka ny ainy dia aleo miditra amin'le safidy faharoa ary efa niova nge ry dady zany fainy fahiny angasa nahita ny gidin'ny fitezana zaza tsy nirina no mitady anaiky ny fanalan-jaza za aloha manaraka ny tenin'ny dady sady raha tsy tianareo potika amin'ny fiainan'iny zaza naniny verina ambala iny dia ampitsoy avy hatrany io fa aza sy natakandro fa niry koa nga mandreraka be ka rehefa tsy fantoka amin'ity resaka ity ndre dia lasa mivoaka any fa mitondra fahakisintinana fotsiny hoahadray ho ary da maneho hevitra ve dia lazainao fa mahakisintina sa rehefa tsy mitovy hevitra aminareo dia lazaina fa tsy mivaky loha ataovy milentika tsara ao an-tsainareo fa safidy diso ohatr'izao ihany na mitehanareo no aviko fahiny jereo nge mivokany na vita amin'ny fianarako ihany ary nahita asa tsara sahazany diplômako saingy tsy nisy lehilahy mety hakavady atsony kiza tokoa moa no mbola hiditra amina vehivavy efa nanaovany jiolahy tambabe ny doma ihany angamba nanaiky an'izany
nisy ihany nefa nisafidy faharoa tamin'ireny fotoana ireny saingy nininareo sy dada tsy nirarahina satria te handidi ny fiainako loatra nareo. Lamina aloha ndry faniry a. Za tsy lamina amin'izany ny avo a. Aleo irevitreto ny ampamoaka fa efa ela koa ny andrasako an'izao fotoana izao. Dia mbola zany foana ve akia? Tsy mahafaly indray mihitsy zany ny fananana ny vavikely iny. Arena ngaiky iny zanaka ary bavy. Ny sasany aza tsy manana mitady an'izay fomba rehetra mba hazona taranakako. Ny indray zanaka tomady sy mahafatifaty iny mbola tsy tiana ihany. Tomady inona koa? Ny ara-tare sy ny ara-batana iny manintona fa ny ara-tsaina tody lamokany. Sady nendrina morambakaina fa taon'ny voay filatsy nahita. Tena naleko tsy nisy saingy izao moa ny tianareo ka tsy maintsy nekeny. Sany vavanao ry faniry. Tsy tiany iny ary dada. Tsy mila raha mbola imendrika. Ary vao maika halako mainty satria mamboly olana ho an'ny fianakaviany ty fotsiny kalakely iny. Teneny ndray mora fa tsy milelalela be eo a. Manandrindrina nge ny sofina rikaly. Aza manao an'izay ampangila tsofina ny manodidina. Si Marenina ho andry. Neny. Hoay, mendrika. Fa manino eo ambaravarakely eo ndry. Efa ela be any teto. Areniko daholo ny resaka nataonareo teo. Zany ve? Aza sina fanazavana akory fa azoko tsara izy teo. Ary takatry ny saiko tsara nalasainareo fa bado aza. Mendrika, enoy aloha kia. Ary midirindry aty dia aty antrantsika amin'ny resaka tsara. Za ty hiditra. Aveo afa ndry koa zany. Tsy mila. Sa za tsy hiverinao amin'ny ty tongatrano ty tsony. Andositra amin'izay mahafaty ana. Mendrika. Tena loso ty marina. Enjeo malaky indry dimy fa aza velao lasa lavitra. Anao tô foana indra zoatany. Malaky ela. Lasa ray aloha. Za koa anaraka anao. I dada sy ny avy mijanona eo ihany a. Tsy maintsy miandro sary manko. Ka ingana ary nareo sao tsy tratra eo iny e. Tena mitrivana be izany ry dimy a. Ary mery mandeha be ka kalakely iny a. Ary ohatra manivaka le lalakely mivoaka ny arabe nge izany ry dimy e. Natazako iny. Aingana. Aza hitako ka hitsoraka eny amin'ny arabe. Ka aingana ianao e. Dia koa nge be vava loatra e. Ay izay leka izy moa ny tsy safoka. Dia rehefa mahazaka ny taim-bavandre daholo mantsy ny olona. Sao tipotra ny kapokany dia tsy voafehany tsony petsepony. Tsy fotoana fifanomeza tsy intsony izao ranga. Ary andefy nje hoaingany ny olo iny sao lasa korazana eo. Mendrika! Mijanona ndry! Mijanona ho a! Moto amin'ity be iny tazako avy lavitra indry dimby a. Aingana vinjea fa mitady anapaka ny fotsiny mendrika. Aingana! Aza manao tao foana kely mendrika! Verena ty hoe aza mapitany! Velomina ireo dia za mahatsara tsony. Mampamangana amin'ny tatabe any. Maty ny zanako ry dimby a. Maty ny zanako. Zafikeloko Andriamanitro. Mendrika. Fa ozininona loatra nazo an'ity akonako ty sendra tamboatra zao foana e. Dada, io reny fonao e. Tsy misy miteny mihitsy ange teo hoe maty mendrika. Mbola mitsabo ange tsika izao e. Hitanao tsara angamba reny mpitsabo nitondra azy any amin'ny bloky reny. Aza tonga dia negativa be ohatran'izany fa vao maika tanteraka izay tsy tokony ho tanteraka e. Hita ho a. Ka olona vaky losimiosiny raha be iny ary ve izy fanafanatsony ry ny hava. Le mpitondra moto nandona azy aza maty tradrany. Tsy mana tena tsony ahy.
Tsy maratena. Eto ambavaka dada. Raha sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ho avitra mendrika na toy ninona fahavoasany. Mahina koa ianao e. Ianao ihany na tonga zao. Ianao daholo mivototry ny fijaliny zavikelyko ito. Dada. Nalendrika ao tao an-tsainy foana fa zaza tsy niriny izy. Ary tamin'ny fomba marikoriko no nazonana azy. Ka na ianao reny aza tsy tia anazy. Ianao ny tena olon-dratsy ry faniry olon-dosy ianao. Mbola ratsy norejolana an'olana anao ianao satria mampahoriny tsy manasiny. Tresta. Efa mahatsapany atsoko re hafa asalatsaina tsony aho. Disaka amin'ny lelam-paladia aminareo. Tena tsy mety ny nataoko e. Mifola nga. Efa tara loatra raha izao ianao voatonga saina. Efa alokalofan'ny fahafatesana le sombinana vao nahatsapa fanenenana. Efa simba no aviny. Potika amin'ny fiainany. No iza. No ianao ihany ray tsy fanitia. Mpamonolo ianao. Ny afy be sasanao. Dada. Tena mitambotsy ty ny avo. Miakatra masony. Dada wa. Aza otsony izy fa hianso dokotera atao amin'ny urgence e. Ianarindri asa ela loatra fa efa grave ty. Mahereza zareo lavonday mandry maty dada. Tabaka amin'ny fiakarany tosidany lalandrany ka tsy tanatsony Andray ry dada malala. Ikose somarasany. Lasisa ny faniry. Lasisa miavina fisingiresy ihany no farany. Napisatra loatra taminy ko le olana nsedra ny ankona tsikitika tsy data mitsony. Nakipo masiny de lasisa nande. Mahereza sheria. Mahereza. Mafy amiko zao ry miavo. Tena mafy. Zay vao tena kambota. Tsy mahafoy azy Timbia. Tiako ny dadako. Okizay rita. Avelao ny maty anana ny azy fa efa izay mifandarany. Mila mitrakotsika satria adidiro lehibe nke izao no mbola hosahantsika. Dia ny fikarakarana ny fatin'ny dada sy ny fiandrasana ny mendrika atao amin'ny hopitaly. Courage foana fa Andriamanitra tsy ampitondratsika an'izay tsy saky izany. Mety mino saiko hialaza tokoa ianao ry dada. Ohatrany satoko tsy maranitra milentika tanaty fokony nandrenesako fa maty ianao. Mangeriko amasiny rorako. Maina ny tendako. Tsy mahafoy ianao anefa teterena tsy maintsy hisaraka aminao. Dada, mifona. Marina ny tenao fa sady olony atao sao rehetrarehetra zao. Olon-dratsy ahoza ianao. Tsy diso izany. Tsy mba mahay manasoa ny hafa fa tia sotasota loatra. Manenina dada. Na iaho matsy nanaraka ny teninao mety tsy nitranga akory zao fahafatesanao zao. Mitazona lahelo amiko rea. Fa iova amin'izay dada. Tena iova fa tsy andro-kapoka mafaifaefany an-danitra tsony. Anao izay faraheriko mba hanarenana fiaina mendrika. Raha tahany ka tafarina amin'izao voinana azo azy zao izy. Mandriam-piadanana izany dada malalako izany. Tsy ho atinoko mandrakizay ny fisinao.
so ny fandevenana ny dada ry zorovavy. Zana ny rotoroto ny ainatsika nandritra n'izay 2 andro na teo amboatra ny razana izay fa na zany aza enikada sy anybonahatra ny velona Zay mihitsy aloha tsy nitsanga menatra tsika na dia vitsy anisy aza. tena marina mihitsy zany. Ary mino fa efa mandra-bedana n'izay dada any amin'izay misy azy ihany. Eny efa ny tsara tokony fangiry firiny ka tsy andreny fanaitainana tsony izy fa hiala sasatra mandrakizay. Avaritsika eo angambany amin'iny aloha fa mbola manana hery anafako matsika. Zara teo mbola tsy nanao tatitra taminareo momba ny fivoaram-pahasalamany mendrika mihitsy nandritra amin'izay 2 andro ny sesy izay. Ka anao compte rendu kely aminareo Efa manahoana tokoa izy ao Dimby eo indrenitsika izao ry bavy enjakenjana izy ity saingy tsy maintsy olazaiko ihany. Fa ahoana? Tafalatsaka tanteraka anaty coma profond zanakao ry faniry miteraka fivotosan'ny adoany le donana azo azy fakomaly iny ka angazebe ny pronostic vital ny amin'izao ora itenenantsika izao. Andriamanitra zanako. Endritra dia endritra ny fanaraha-maso ny fahasalamana ao amin'ny ao sady manara-maso ny zava-misy amin'ny atidohany izay mpitsabo no manara-maso ny fiasan'ny fony sy ny taovam-pisefony ihany koa. Manara-maso ihany koa ny fiasan'ny taovany sy ny metabolismany. Saingy hatreto aloha dia mbola kely dia kely ihany ny fanantenana. Tsy kosa Tsy nisy fiatsarana mihitsy ilay zany ny fahasalamana nandritra amin'izay 2 andro izay raha zany lazainao zany chérie. ianao ako. Indresy ny avo nanampitrotraka ny fahavoazany le fosikosy nataony dia izay koa ny tena nandreraka be azy. Raha nge izay very izay reto Dia inona ry zany ny atao sa inona ny azo atao? Omeo fahaolana mba ahafahako mamonjy ny zanako Aza velana ho faty izy ry Dimby mbola kely loatra nge ny zanako iny. Tsy anandroatra ny intsony ara-sanatrika. Aforeto ny lohalika so mba izay ny fanafodiny ro faniry. Fahagagana mantsy izao sisa anao andrasanay mpitsabo. Ny adidinay efa tsy maintsy ataonay foana fa ny fanasitranana dia Andriamanitra rery ihany. Noho izany mibeba ataovy an-tsaina foana fa ny zavatra rehetra matotanteraka dia misy antony avokoa. Matahotra ry Dimby sy ny avo raha hoe soron'Andriamanitra amiko mendrika dia inona tsony ny amiko tsy ho sakako izany ka. Manana kifinoana manana finoana averina amin'ireo foana fa tsy misy tsy vita ny vavaka. Mantsondry zao 10 minitra ihany no azondry hijanona nato amin'ny efitra famelomana inato. Rehefa vita izay dia tsy maintsy mivoaka fa manjary manahirana amin'ny tompony andraikitra. Nary Dimby Zay fa korazy. Misaotra lesy voazaka mendrika fa mijaly loatra neny. Mifona ranam-palahelo andry fa mba miangavy miverena. Aza variny torimaso lalina fa mbola be dia be sa fa mahafinaritra miandry andry rehefa mivoaka teo hopitaly ty ndry. Tsy rendringety rojo iambozonako ty misy ny saritsika sy ndry ao anatiny rehefa sokafany reto vy kely miendrika boribory reto. Nanamboatra anankiroa tamin'ity dia andray dia andriny anankiray. Tsara andraso avokako atao posiko ato le anankiray dia ataoko eto akaiky ny ondandry. Amin'izay rehefa taitra indry dia io saritsika mianaka ao anatiny io no hitandry voalohany. Tsy voky indry mendrika ny ankoatra asa saina akory. Olombelona ihany mety manana ny ady soko saingy tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny andresika andry amono tena. Mifona kineny sitrana malaky izany sanako izany.
mendrika zanaka dabe mivoasa aingana Velao hijery azy ry Dimby andrasa aloha fanify fa maninona ka ihany tsy avelanao miditra mba maneke moa fandaminany avy eo ndre tsoko ny avo aloha zao no ilaiko sonareo koa ranga andrasa misarika tanto eo atsoko ndre rehefa afaka mijery azy zany indray ary mba enoy aloha izay ry mendrika tena marina ankiza ny lazaina mivady andrizany ifaniova ho amamanareo nitebiteby foana azy izy nandritra n'izay andro maromaro tsy nahatsirovandry teny izay zara rano sakafo izy sady nitomany foana ka lasa mahikely iry izy aza angefa alibe mihitsy vao naheno hoe taitra ndry efa tsy androny mihitsy ankiza izay ahitana ndry dia indrindray vekino anda azy vavolombelona lasako nandro ry dadatosiny ny toa mino aho fahitanareo tsara mifahoriana amin'ny babiko noho indramatoa iny raha tianareo dia avelao aza hodikodina ny safidiko fa tsy resaka mpiramatoa io tsony na ovonareo azy kosy renao angeny ry mendrika maninona ary ndre raha tsy tofo be ohatran'izany mahaiza mamela elo ka rehefa sady tsy mahasoa anao no tsy mahasoa ny reninao ny fifankahalana tsy ho ary za aza dididina sady avereno any amin'ny ary za aza dididina sady avereno any amin'ny dikole médaillon ty fa tsy misy ilako azy tsy mila fanomezana avy amin'ny devoly andray dia soritao sarika fa aza tambatambatra amin'ny sariny vehivavy io sarotra entina be ka ilay kialakely ty fa mody malemilemy fotsiny eny tsy maninona efa namposika ihany zao fihetsika miendrika izao na dia nanantena ny mifanohitra tamin'izany ihany aza efa niezaka nandresy lahatra ihany izay ry faniry fa tsy nety izy izay no nanakanako andritsiditra ny samborany teo mbola feno loatra koa ny fonika saharotra be no miresaka aminy le rojony mendry aza moa tia naveriny taminay ty mila fotoana hanamboaran-tsaina izy mangery firy azy loatra ny ratra navelany lasaka tsy ho voakombony vetivety efatra mbe fotoana be zao kosa ange tsy mbola nisitraka n'izany fitiavan-dren'izany mihitsy ny zanak'indrinina dia hoe ray segondra aza atao anatin'izay fotoana lavabe izay raha tsy teny marary dia vony sy latsany mba azony tamindry ny fandetehany tao an-tsain'ny mahazanaka jiola tsy fatapototra azy efa tsy lazaina ntsony tena mafy izany
tsy harary amin'izany kosa aloha efa foboritra. Tsapako izany fahasafenina tany saina tsondry ny hafo a. Ataonareo fa tsy manenjika moa ny eritreritro. Sanako naterako. Nikasa hanapitra ny ainy noho ny fahavaratsy nataoko azy. Adala, tsy misaina. Rano marinasa tokony higadra mihitsy satria namodika ara-tsaina sy ara-batana zaza mbola tsy ampy taona. Manena e. Efa zava-dehibe izay fahasapahan-tenandry izay ry valy a. Midika izany fa efa nananaova famindra amin'izay ndry. Manana faharetany vao manomboka izy izao. Ary tsy maintsy hisavy foana ny atezerany rehefa tonontonony foana. Dia aza manahaky fa ho karakaranay tsara izy a. Zay foana ifanoana aminareo mianaka. Tsy asianay tombo sy alinareo satria samy tianay daholo. Misaotra risy mivady a. Tena manan-kavana tokoa manana anareo. Tsy mahatsapa teny irery anaty amin'ny fotoana maloko indrindra aza. Tsy maintsy andamina kely ny fiainako aloha izany manomboka eto. Mialohan'ny voamendrika ny hopitaly. Tsy afaka hiara-iaina ao amin'ny trano dada tsony mantsy ny anaka. Fa tsy maintsy hisara toerana. Eny, aleo ahisitaka fa tsy manenina. Andoko ny fahasalama mendrika sy ny fitonian-tsain-draha teo izany. Faly be amin'izay izany izao zanaka dada to fa hody any an-trano. Tsy efa leo ny fofom-panafody ataon'ny hopitaly tokoa ve ndry? 5 andro be izao ny tady foana. Efa vita mary azy tamin'ny pikura mihitsy. Ary anao ve aloha tia akanjo ba ty fa mangatsiaka ndry? Miandry an'ny tony avy sisitsika dia mahazo mandeha amin'izay. Lasa nametraka fiara eny amin'ny parking ery mantsy izy teo. Azo neny angahony tsy andalo akahatiry dada to. Mbola tsy nahita azy mihitsy aho mantsy hatramin'izay nahatsiarovako tena. Fa lasa iza hono izy? Sa tsy te efa nerasera amiko tsony? Ndry angamo tsy hoe efa nifindra trano anga izy ary mendrika. Anga izy mipetraka ao Androibe tsony. Fa lasa iza? Nanao trano eny Ambotomia tena izy. Nanomboka oviana? Herinandro teo angamba zay. Dia maninona izany tsy nampifantarinareo Fomba ahoana moa no hitantaranay an'izany amindry nefa ndriany aza tsy mifankahazo amin'ny mihitsy ry mendrika. Efa nampitady trano foana izy vao nanomboka nisy ny disadisa-nareo mianaka iny tamin'ny 2 volana. Saingy tamin'ny herinandro izy vao nahita. Laza koa izy fa tsy mety tsono ny arahanareo mipetraka satria ndry eny tsy tia azy. Sady tiano ndry any am-pilaminana ihany koa. Dia naleo ny nandefitra. Sady any Ambotomia tany koa no akaiky ny toeram-piasany. Izany ve? Kody. Ary toakivy be ry tony. Fa tsy izao indray ary ve ny tadiavindry kosa. Na zany azako. Dia iza indray izany miaraka hipetraka amiko. Ho laniny tranon'ireo ambony-drianao nge azy izany ny dikany dada to e. Tsy petratra izany ndry fa hiara hipetraka amin'ny telo mianaka ao ambany ka ianao sy le zazakely iny izany no iray hevitra ao. Fa le tranonareo ambony ho ampanofaina. Ke Tsy azoko mihitsy ty zazy ty. Inona ary zany no atao e? Lasa olana indray mantsy izany izao ny fandehanan'ny mamanareo. Zao e, lazao zay any an-tsaindry ihany so misy azo raisina ihany na dia tsy mitombona aza.
teneny re mena indringa efa vonona ve ny ato neny to andao amin'izay ody raha tsy misy andrasana tsony. Tababolan'andro azy izay nitokanako monina tato amin'ity trano vao nifainy ity. Tsy mety tanàna mihitsy afa ohatrany manarehetra ny foana. Miezaka manary tia mivoaboaka any ivelany ihany fa tsy mety afak'andro mihitsy. Ohatrany any amin'ny endrika foana ny saiko. Nanahoana tokoa resa izy ihany nivoaka ny hopitaly tamin'ny herinandro mantsy izy raha nambarany dimby tamiko. Mba tamana ihany ary fe izy zao mipetraka ao amin'ny dimy sa nanahoana. Teo eo anilanao mafy zanako. Te hanapirofo aminao afa efa niofa ary voninananao izay ahasambatra anao. Saingindrisy efa tara loatra vao nahatsapa-tena. Tompo afela loatra ny eloko e. Raha napoziko afaitra toy izao zany alanjanako zany tsy nanao toetra tsy zaka ohatr'ireny. Maratra loatra fahasavesarina fananenana tsony. Mananao loatra ary mendrika. Te ahitanao mafy a. Odio aiza olona voaiza ery fanina. Fa manena vao maraina be aty koa ny avo. Gamo tsy mivarotra izy androany. Ody O avy o. Andraso vetivety. salama ky faniry a. Manao ahoana nareo? Mendrika. Dia nandao ahy mihitsy ve ny vahaolana hitanao fanety? Oay. Avelako kely aloha nareo ry faniry a. Andeha haka entana mantsy za io. Fangamo zany ty zazy ty fa mahazo mandehandeha sahady ny tonga andria ty amiko e. Tsy mahazo mihitsy aky fa izy ny drikina. Gaga mantso. Fa tsy azo tenenina mihitsy fa belobe. Andeha bus ony zany dia tsy maintsy ataony izay ahitana ny tranondria rehefa tsy hitondra azy aty amindria. Zany angena ataony asa fotsiny angamba izay anaovany dimby ara fantany hoe nentiko ny voaka tilikala kely io. Mafy loka, tsy azo ahodina mihitsy fa tsy maintsy arahana daholo izay sitrapony. Miresa tsara aloha nareo mianaka fa tsy laitrako ka rehefa avy maka entana miverina eo ihany. Eny arikiry ny avo a. Zay fa mahatoky andria dia tandremindray sao dia miala eo ny lohana ny vadika anakaniariana ny kibony rehefa raikitra ny rombo. Dia efa miteny aho zay a. Zay Tiana koa zao mampome andria amin'izany. Zany dia mampome. Sany kosa hoe dia tsy ampome fa neniko. Alay fisara an-tsaina ange hoe miala tokoa ny lohako dia nikipiko mivadika ny origine. Ohatra ny dessin animé ange zany. Miteniteny foana mihitsy. Ary mipetrandry iso reraka mpitsanganana eo e. Eto mipetraka. Dia aza isorina ny kiraro fa mangatsika be nge io karo io e. Ka manjary misy vovoka ny tapehan'ny neniko. Tsy manino io fa fafana indray retsy rehefa maloto a. Dia ahoana? Efa salama tsara zany ry zao. Ny lohako aza mbola manaentaina beko. Sady mararary daholo ny vatako. Jereo nge ny ranjoko e. Misy mangana be. Ka tokony hajaina tsara nge ny période de convalescence fa manjary tsy miverina araka ny tokony ho izy ny herim-batandry e. Tsy tokony namiza tena kory ary ndry. Na sakafo hoandry aza zao mila lanjalanjaina tsara. Zao ataondry izao tsy mety a. Tokony mijanona tany an-trano ndry fa tsy midongy anaraka ny entony avy zany. Amin'izay manome fahasahiranan'olona fotsiny. Ka zaho malahelo be anaoko. Ny fahasalamana aloha voaloha-karena sheria.
afaka niantso ato amin'ny telefona ange ndry raha tia hita fa tsy nanao ohatr'izao e. Nandalina mangy andry tany ange raha tena naniry ny ahita tokoa ndry e. Na zany aza faly aza satria matondry tongeto dia efa tsy teritra amiko tsony. Mendrika tiako be ndry. Zany verina eny. Eno teny efa ato am-poko zany fa tsy sanatria tendromolotra fotsiny. Sombinaiko ianao ka tena tiako sady mamiko. Raha misy ny sarobidy indrindra dia ianao ny totian'ny foko voalohany. Mifonaky mendrika. Neny. Sanatria ny andrikaboka marary foana tsiaro manana anao fa Andriamanitra manana fomba fiasana izay tsy ho takatry ny saintsika olombelona. Mety mbola amela feso ianao taorindry ny zava-nisy teo amintsika ireny sa tsy te herika atsony. Mbola tezitra be Manina nefa raha miverina moa tena dratsika miresaka e. Tsy hitako mihitsy izay nandehananao aty alavitra be aty. Sao ny olona lasa mivezivezy. Tena izay ve nefa ny tindry? Ie, dia mba miverina miaraka mipetraka tsika sy ianao. Fa tsy mitazona alahelo amiko tsony ve izany mendrika e. Mbola tsy voafalindry mantsy ilay fanontaniako. Tsy mitazona alahelo aminao izany ary neny. Ataoko ahoana ary ny ankahalanao. Nila fotoana eritreretina fotsiny dia izay tsy namelako anao hijery tany amin'ny hopitaly ireny. Tsy midika tsy fitiavana izany fa nanamaivana foko fotsiny aho. Za nge tiany neny foana e. Fa neny aza tohizana tsony. Vao fenoko fitiavana mamy be izay banga tamin'ny fiainanao rehetra hatrizay. Mety hafahafa ny antsoko no fibaboana saingy vonina nonitra ny tsy nety nataoko taminao. Aza hitotena tsony lasa sombinay koa. Andao no avintsika ny mpanjinina. Sa ahoana osindry? Raha mbola teo mantsy dadabe. Faly be izy raha nahita izao fiombonantsika mianak'izao. Misaotra misy mendrika. Ny fisinao no mbola mampisidika ny fiainako. Ianao le fanilo manazava ny androm-piainako sisa. Ny farana teo Fanilo nosoratany Ravaky ny Aina Randrena Arifony, novelomin'ny Saloy Vantsoa Hanjariliva niaraka tamin'ny Arliva Le Mec ary Tahina Nantenaina. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Hanjariliva no nanatotosa.